Ny Mofonaina isan'andro atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Faranaraba tsika riavako tratra ity Alatsinainy fa 7 ny volana Aogositra ity ny Mofonaina voalahatra ho antsika anio dia ny filazan-tsaramasina araka ny Matio. Matio toko 7:20, Matio toko 7:20, 1:20 ka hatramin'ny 1:9. Matio toko 7:20, 1:20 ka hatramin'ny 1:9. Tamin'ny izany ora izany dia nakeo amin' Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe iza moa ny lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary Jesosy niantso zazakely anankiray akeo aminy dia nametraka azy teo afovoany ka nanao hoe lazaiko aminareo marina tokoa, raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Koa nazovy no anetry tena tahaka ity zazakely ity dia izy ny lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary nazovy no andray ny zazakely anankiray aza tahaka itony no ny amiko no anarako dia mandray ahy. Fa nazovy no anafotoinana dia iray aza ny madinika mino ahy ireny dia tsara lavitra ho azy raha anatonana vato lehibe fikisoam-bary ny voziny ka aletika any amin'ny ranomasina lalina izy. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Fanontaniana no napetraky ny mpianatra tamin'ny Jesosy ny aminy hoe izay lehibe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Iza moa no lehibe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Tsy tokony ho adinoantsika fa mpianatra Jesosy no manontany eto. Mpianatra izay tratran'ny herim-pamoretana, tratran'ny tsindry azo lena, tratran'ny zavatsarotra maro isan-karazany ataon'ireo manam-pahefana, ataon'ireo lehibe mpitondra azy na lehibe mitondra azy ara-pivavahana io, ny fariseo, ny sadoseo, mpanoratan-dalàna sy ny namany, na ny lehibe ara-politika io, ny Kaisara sy ny Herôda, na ny lehibe ao amin'ny fiarahamonina mihitsy koa azy io, dia samy mpamory hetra zany, samy nanao tsindry azo lena tamin'ny mpianatra avokoa. Dia fantatry ny mpianatra fa zava-dehibe zany ny toerany antsoina hoe lehibe. Tsy mahagaga raha niady ho lehibe ny mpianatra, niady ho lehibe hitantsika tsy eo amin'ity Matito ihany fa any Marka, any amin'ny Luka dia samy ady lohany izy ireo satria amin'ny toe-tsaina izay niainana tamin'izany fotoana zany dia ny lehibe no manjaka, lehibe no tompon'ny fahefana, lehibe no mahazo ny tsara, lehibe no hajaina, lehibe no afaka manao zay tiany atao sy ny sisa rehetra. Dia samy teo ho lehibe ara ny mpianatra nafarafaratsiny ahy hamantatra hoe mba ho tonga lehibe ve aho, nafarafaratsiny koa afaka mamantatra manao inona nataoko mba hahatonga aho ho lehibe. Dia nametraka fanontaniana tamin'i Jesosy zany izy, tena fahatsovana tsotra fotsiny zao manao hoe iza moa ny lehibe eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary? Iza? Dia namaly Jesosy manao hoe ny kely aza mety ho lehibe. Zany hoe ny mpianatra dia nieritreritra fa ny mety ho hahatonga ho lehibe dia efa misy zavatra be dehibe ao anatin'ny sainao. Matanjaka ve, mahay ve, salama ve, mivoaka avy amina fifanana manahoana ve, mivoaka avy amina fianakaviana manahoana ve, zay ve ny antsoina hoe lehibe, zay ve ny antsoina hoe lehibe. Dia Jesosy niantso zazakely anankiray, niantso zazanakely anankiray Jesosy dia hoy izy manao hoe raha miova tahaka ny zazakely ianareo aloha, voalohany indrindra vao tafiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Jesosy tsy avy dia namaritra hoe ianona ny lehibe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ianona ny lehibe ao. Tsy nanondro olona mihitsy Jesosy raha niresaka tamin'ny mpianatra reto, fa nitoetra ahafahana miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra aloha no nasain'i Jesosy ho banjininy reto mpianatra ireto hoe voalohany indrindra aloha dia izao, atao izay atafidigana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, melony aha lehibe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia aiza ho aiza amin'ilay fanjakan'Andriamanitra aloha ianao, aiza ho aiza ao aloha ianao, fa miditra ao aza dia efa sarotra. Maika fa ny ho lehibe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra no metrahanao fanontaniana dia izao aoka aloha fa tarinao ny tenanao,
ny voalohany zany fanontaniana napetraky valim-panontaniana napetraky Jesosy ny Petera de ny hoe napetraky Jesosy ny mpianatra de ny hoe move nareo akaiky sahafa ao anaty le fanjakan'Andriamanitra de niantso zazakely anankiray Jesosy akeo aminy de nametraka azy teo afovoany ho hitany rehetra ilay zazakely zany hoe tsy niteny fotsiny Jesosy manao hoe manova toetra tahaka ny zazakely fa niantso zazakely anankiray Jesosy niantso zazakely anankiray misy dikany zany nandray moa tsika rehefa ko malala de tena mieritreritra mihitsy hoe ny zazakely de tsisy zavatra ianarantsika amin'ny zazakely ndrandray raha moa atoka everitsika fa ho toy ny raran'olon-dehibe ihany ny fivavahana ndrandray raha moa everitsika fa tsy mahatakatra na inona mihitsy ny zazakely ary misy ara-moa de tena sany teny mihitsy manao hoe na ny batisa ny zazakely raha te diso fa tsy izy mihitsy fa ny lehibe ihany no manana raharaha amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay toy ny diditsotra masony tony de manitsy mihitsy hoe raha tsy tonga tahaka tony ianareo tonga ny zazakely ity mihitsy ary Jesosy hoe tomanaiky ny fahalemeny ny zazakely raha zay ny azo ilazana azy tsy le fahalemeny amin'ny hoe ratsy loatra fa mampamarefo lay toetra marefo ny zazakely iny mihitsy aza iny ny tiany tompo takatry reto mpianatra reto ary eo manitsy ny fomba fijeritsika ho itsika teo natao teo afovoany mihitsy le zazakely de nijery an'iny daholo ny mpianatra rehetra de manao ratsy tonga ohatran'io nareo aza mieritreritra no tafiditra fanjakan'ny lanitra akory izy tsy niteny tamin'ny zazakely hoe ratsy lehibe nareo tsy ho tafiditra ao fanjakany tsika matsy ndraindray famadika am'izay nataotsika voritsika daholo ny zazakely rehetra de maka olon-dehibe tsika de ataotsika eo ampovoany le olon-dehibe de lasa tsika miteny amin'ny zazakely manao hoe ratsy tonga ohatran'ny olon-dehibe io nareo tsy tahiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny atsika ampifamadia atsika satria ny atsika de zao ny zazakely indray no tsy tafiditra ianao ratsy lehibe tsy tafiditra ianao ratsy mahay an'izao tsy tafiditra ianao ratsy zao fa neny Jesosy nampifamadia ho Jesosy hoe tandremo tsara fa ratsy tahaka an'io zazakely io ianareo raha tsy miova ka tonga tahaka ny zazakely afaka malala apetraky Jesosy zany aloha voalohany rehetrareto fa misy zavatra ianarantsika amin'ny zazakely ary io matetika miverimberina amin'ny perikopantsika Mofonaina ny hoe matoa angetsika nanao batisa ny zaza dia satria zanaky ny fahasoavany zay ihany matoa tsika nanao batisa ny zaza tsy hoe ny fahalalana no ahafahana mahatonga tsika ho vovonjy tsy ny fahalalana mihitsy tsy ny fahalalana tsy ny savoir fa ny fahasoavana amin'ny fotoana nanaovantsika batisa ny zaza ny tena hatsapahtsika fa zanaky ny fahasoavana isika zany hoe inany hoe zanaky ny fahasoavana tsy niankina tamin'ny taona zany tsy niankina tamin'ny fahalalana zany tsy niankina tamin'ny fahaizana sy ny sisa zany lay fandraisana ny fanjakan'Andriamanitra fa ny mena maimaim-poana ny mena maimaim-poana zay ny dikany hoe fahasoavana tsy misy zany hoe satria raha tsy nahavaly ny fanontaniana dimy ianao momba ny fanjakan'Andriamanitra zay vao atao batisa tsisy fepetra ninina ny dikany hoe manao batisa zaza isika de tena mitondra lay zaza eo ambany fahasoavana fotsiny zany hoe afaka mahatana an'Andriamanitra amin'ny fotsotra fotsiny tsy nisy fepetra ninina tsy nisy zavatra nitakina fa de hoe ity Andriamanitra atolotra ao anao de Andriamanitra manao koa hoe ity raiso anao ny famonjena nataon'i Jesosy ao anatin'ny fahasoavana ny batisa ny zaza raha ohatra ka raha vantany vao misy fepetra izy condition ireo miteny frantsay raha vao misy fepetra maro isan-karazany de tsy fahasoavana tsony lay batisa hoe ianao zany tsy maintsy nahafantatra an'izao zao ny fepetra vo azo atao batisa ianao marina fa ny fandaminana mety misy ohatra hoe misy dinika zavatra ohatrany zany tsy fepetra loatra fa fandaminana fa raha ohatra ka misy fepetra apetraky tsika de ny meloa hoe tsy azo atao batisa ianao raha tsy nisy an'reto dingany reto nataonao tao amin'ny finoana raha tsy nisy dingany reto raha tsy nanao an'ity zavatra andrasan'Andriamanitra aminao de manao an'ity loha ianao de am'izay fotoan'izay tsy fahasoavana tsony le fahasoavana satria atao batisa am'izay fotoan'izay ny fieritriretoko azy no lay zavatra nataoko tamiko no ny fahafenoany lay fepetra no everiko nahatonga natao batisa fa tsy noho ny fahasoavan'Andriamanitra de am'izay fotoan'izay lasa noho ny asa zany
no ny fiezahako zany mahatonga natao batisa fa tsy noho ny fahasoavana. Raha mianatra katekomena ny katekomena, mianatra katekomena izy tsy fepetra loatra fa fandaminana tahaka ny zavatra rehetra fa ny mahatonga azo raisina katekomena de ny fahatsapany antson'Andriamanitra fa satria nandray antson'Andriamanitra izy de ho fanina zay fotsiny ihany. Ampianarina azy ny fanjakan'Andriamanitra, ampianarina azy ny momba n'Andriamanitra, ampianarina azy ny finoana satria nandre ny antson'Andriamanitra izy fa ny mahampandray azy tsy hoe satria nisy fiezahana nisy zavatra be dehibe natao fa reny fandaminana anatin'ny fiangonana fotsiny ihany. Tahaka ny hoe misy zavatra tsy maintsy atao rehefa misy zavatra vaovao tokony ho azo, asa mahazo fiarakodia ianao de tsy maintsy misy hoe zao ny fomba fikarakarana fiarakodia io, asa mahazo telefona ianao de tsy maintsy zao ny fomba fikarakarana telefona na io finday io de ohatr'izay fotsiny koa. Tsy fepetra de tena hoe manahoana loatra, marina fa fandaminana tena mipetraka hoe zao ny taona, zao ny inona, fa zao amin'ny katekomena fa tsy reny tsy olana mihitsy akory tsy ireny mihitsy ny manakona ny fahasoavana. Fa ny fahasoavana ny voalohany. Eto dia ampianarin'i Jesosy antsika mihitsy zany ry havako malala. Hoe maka fianarana amin'ny zazakely isika. Ary eo afovoantsika ny zazakely aza. Dia o Jesosy, raha tsy miova tahaka an'io zaza io nareo de zao aza manantena hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa inona le toetra ny zazakely ka mahatonga antsika tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Ny voalohany de zao ny toetra makatò. Ny fakatoavana. Fakatoavana de toetra ny zazakely. Fakatoavana any ray aman-dreny, fakatoavana amina fotsotra fotsiny zao. Io zao Jesosy de miantso zazakely makeo ampovoany izy de manaiky le zazakely. Raha olon-dehibe na aseho ampovoany de ngamba fanontaniana manefa fa maninona koa nataonao eo? Fa izay toetra makatò zay, izay toetra makatò an'Andriamanitra, mankatò an'Andriamanitra tsy misy fepetra. Dia ny olona miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra de olona manana fakatoavana an'Andriamanitra. Ary olona tsy ataontsika hoe tsy mpametra-panontaniana akory amin'Andriamanitra fa nahoana, fa maninona koa nataon'izao, fa olona mahatoko fotsiny hoe matoa ansain'Andriamanitra mijoro eo afovoany eo de fantatr'Andriamanitra zany ny tokony ataoko. Itsika moa efa tratran'ny toe-tsaina zatra mametraka fanontaniana amin'ny antony sy vokany mandrakariva dia satria tsika siantifika dia matetika aminy hoe inona moa zany aloha ny antony zay avo manao, inona aloha zany ny dikany zay avo manatanteraka, inona aloha zany ny heviny zay avo mamaly. De ndray tratran'izay toe-tsaina zay tsika nefa ny finoana n'Andriamanitra de tsy am'izay sehatra izay loatra. Mety ilaina zany amin'ny lafiny zavatra maro fa tsy misy fotoana tsy mahamarina zany amin'ny finoana fa ny fakatoavana de zao fotsiny manao hoe rehefa sain'Andriamanitra ataoko de ataoko amin'ny finoana. Fa ny faharoa zay toetra ny zazakely de zao ny toetran'ny fahatsorapo tsotra. Tsy mandray zavatra miolokoloka, tsy mandray zavatra tsy mivadibadika fa tsotra. Madio fo. Tsy mba misy lafiny zavatra hoe ataoko ty raha izao na hoe eny ataoko ihany ty fa eny azo atao ihany fa izao. Fa raha tsy tahaka ny zaza itsika amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra hoe Jesosy zany hoe olona tso-po madio fo eo anatrehan'Andriamanitra. Firy moa ny kristianina kanefa tsy te madio fo loatra. Ity ady tsotra masina ity moa de tena mampianatra mihitsy ny mpianatra amin'ny toko 8:20 de mampianatra antsika momba ny famelan-keloka. Amin'ny 9:20 de Petera moa de metra-panontaniana mihitsy manao hoe impiry moa no anontany rahalahiko amiko ka avelako izy. Ity toko ity de ao anatin'ny resaka momba ny famelan-keloka. Dia zay ny mahatonga an' Jesosy miteny hoe manaova tahaka ny zaza. Ny zaza rehefa miady izy anio fa afaka fefakadiny izy de miavana indray. Tsy tadidiny akory ary le zavatra nataony teo. Mety mifandrangotra izy marary mihitsy tokoa fa rehefa afaka fefakadiny napitsony iny izy de miavana indray. Any kristianina indraindray tonona ho kristianina fa zao heritaony eny mavita milonjolonjo eny ihany, mavita tsy mifandray tanana, miavonavona, ara de mavita mifampitory, mavita mifandratra, mavita be de be mety atsika amin'ny fiarahamonina samy kristianina. Dio Jesosy manao hoe tsy ho an'ny olona ohatr' zany mihitsy ny fanjakan'Andriamanitra. Mafy be ny tenin'ny Jesosy eto. Mahafoaka be manao hoe raha ohatra ka mbola ao anatin'ny tsy fahaizana mamely ianao ty aza manantena na fanjakan'Andriamanitra ho am'zany mihitsy. Fa fanjakan'Andriamanitra ho an'olona mahay mamela heloka. Zay ny dikany hoe tahaka ny zaza. Mahay mamela heloka. Mafy be ny famelan-keloka fantatra zany.
satria tsika olon-dehibe marary misy zavatra tsy zaka fa izao mianatra amin'i Jesosy, mianatra amin'ny zazakely hoe nahoana ny zazakely na vitan'izany de hoy Jesosy manao hoe fianarana ny zazakely, mianara amin'ny zazakely. Impiny moa Jesosy tsy nitenin'izany tamin'ny mpianatra hoe mianarina reo amin'ny zazakely io, hoe mahay mamela madio fo aza. Aza maika metraka fanontaniana amin'ny hoe iza ny lehibe. Hoy Jesosy mantsy mpianatra fa fataro aloha hoe ho ao amin'le fanjakan'Andriamanitra, aiza ho aiza amin'le fanjakan'Andriamanitra. Ny toetra voalohany de zao tsotra, mahay mamela. Fa ny toetra fahatelo zay ananany zazakely dia io tenenin' Jesosy mandiny fa efatra io, manetry tena, manetry tena. Zany hoe olona tsy mirehare, ny zazakely mety ondraindray mety ho hitatsika ihany rehefa samy zaza. Hitantsika indraindray misy somary jejojejo kely indraindray, fa toetra mahafatifaty azy ireny indraindray. Satria ireny dia lay ataonareo fierté, fa tsy firehariana loatra, tsy fizahozahoana loatra, tsy fanapitehina ny hafa. Satria ny dikany hoe firehariana mantsy de zao fanapitehina ny hafa, fanambanina ny hafa, fanandratana ny tena, fanaovanao tsinontsinona ny hafa. Dia eo Jesosy mampianatra manao hoe manaova tahaka ny zazakely, manana fanetretena. Ny dikany hoe manetretena de zao manafona ny tenanao mihitsy io aza eo alohan'ny toe-javatra anankiray. Jesosy eto rehefa Iarahana de miteny mpianatra manao hoe raha teo lehibe amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, midina aloha amin'ny fanjakan'Andriamanitra. De izao ny lehibe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra de zao izay mahay manetry tena tahaka ity zaza ity. Tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao rehefa tahaka ny miova tahaka ny zazakely. Fa lehibe eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao rehefa mahay manetry tena tahaka ity zaza ity. Jesosy de manazava ny fidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra, toe-po mino, matoky, ny toe-po tsotra eo anatrehan'Andriamanitra, mankatoa an'Andriamanitra. Lehibe eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra kosa indray ianao re zao olon'ny fanetretena. Eo amin'ny fiainana andavanandro de zao tsy mba olona mirehare amin'ny zavatra maro isan-karazany, mizahozaho amin'ny zavatra maro isan-karazany, fa olona manetry tena eo ambany tana maherin'Andriamanitra. Efa tsy toetra n'izao, tsy toetrantsika intsony moa zany amin'izao ataontsika hoe vanim-potoana iainantsika izao, efa tsy toetrantsika intsony zao, satria ny vanim-potoana iainantsika de vanim-potoana ny firehariana, vanim-potoana ny fampisehoana zay maha izy azy ny tena. Indrindra aza ny tsy maha izy azy ny tena mihitsy ara de hijoroana ho maha izy azy ny tena ihany. Na de efa atao ara hoe tsy anananao iny fa mezam-pahasoavana iny de zao asehoko hoe manana an'iny na de tsy ananako kozy azy iny, mba ahafahako mirehare, ahafahako miseho amin'ny olona rehetra fa za tahaka zao. Zany efa toetra ny taonjato iainantsika, hitantsika andavanandro maneran-tany zany. Zany fanetretena zany dia efa ataontsika hoe efa miavitsy ny olona manana an'izany, efa any tsikelikely de efa ndraindray aza tsy lesona ampianarina morale intsony zany, fa ny lesona ampianarina morale de zao ny aza manaiky resy, aza manaiky amandefitra, aza manaiky miafy, fa ataovy rehefa manao anao sy ny sisa rehetra, asehoy fa mafy be ianao, asehoy fa mahay ianao, asehoy fa tsara ianao, asehoy fa sy ny sisa rehetra. Zay ny zavatra ampianarina antsika na amin'ny antsoina hoe coaching na amin'ny antsoina hoe morale. Nanao de zao fampiseho ny aza manaiky ianao, fampisehoy fa mahay ianao, ampisehoy fa havanana ianao, ampisehoy fa tsara ianao, mahatonga ny olona atahotra anao, atonga ny olona iondrika aminao, atonga ny olona anaiky anao de ampisehoy ny mahay anao. Eny amaha-olombelona hitantsika isan'andro zany. Fa eto Jesosy de maneho lalaka-hafa mihitsy manao hoe zao no izy. Rehefa fanjakan'Andriamanitra ny resahana, fiainana kristianina ny resahana de zao no izy manana fanetretena. Manana fanetretena fa asondrotr'Andriamanitra sy ny tana maherin'Andriamanitra anondrotra anao. Ary io efa ambarany soratra masina. Tolo malagasy koa raha moa natakatra an'izany manao hoe io nge volamena latsaka ambofika. Na ataonao anaty vovoka sao anaty fotaka ary ny volamena, mamiratra foana izy. Fa nahapetraka eo eny ambony latabatra aza ny varahana sy ny vy, tsy angirana mihitsy izy. Fa ny volamena nataonao anaty fotaka ary de zany hoe fantatry ny fiarahamonina ihany, fantatr'Andriamanitra eny ihany hoe ity ny volamena tokony mamiratra, naiza misy azy.
Fa ny fahatelo zay asehon'i Jesosy eto rehefa ko malala dia ondray izy manao hoe tahaka tony zazakely tony ndray a nazovo no andrain'ny zazakely tahaka itony ny anankiray zany diny fahadimy ary nazovo no andray zazakely anankiray tahaka itony no ny anarako de mandray azy. Zany hoe nasehon'i Jesosy ndray fa nalainy any le zazakely izy manao hoe tsy hoe manana toera tahaka ity ndray ianareo de lehibe fa izao koa iza ndray no mandray akoho ary ho an'ny fiarahamonina. Tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra nareo, lehibe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra nareo, fa iza ndray koa na tsy hoe olona mandray aho Jesosy. De hoy Jesosy hoe zay mandray tahaka itony zazakely tony, zay mandray ao anatin'ny fahatsorana, zay mandray ao anatin'ny fitiavana, izay mahatafitohina itony zazo tony raha moa de lazainy mihitsy, zay manafitohina ny madinika lay mino an' Jesosy zany dia azo anaokisena azo anatonana vato lehibe fiksoam-bary ny voziny vato lehibe fiksoam-bary zany tam'izany moa tsisy loana fa misy vato anankiroa mifanaingina de ataony alelan'le vato le vary de lasa farinina zany kosehiny dia mavesatra be iny dia hoy Jesosy manao hoe raha ohatra ka matafitohina ny madinika de alaina de asiana vato fiksoam-bary ny vozina de aletika any anaty ranomasina ane tsy mipotra trony tsy hita faty alaina de fatohana an'iny zany ny tedaliona de tsy hoe raha tsy fanahy Jesosy zanatriny vava fa ty ampianaratsika fa izay manafitohina ny madinika dika teny hoe matafitohina de zao manao tsinitsinina mampiala amin'ny finoana tsy miraharah ny madinika mino ny tompo le zazakely ao anatiny io fa ao anatin'io koa no mety olona izay rehetra mety ho mino ny tompo madinika mino ny Jesosy. De avako malala te hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika te handray an' Jesosy itsika de reto ny zavatra ampianarin'ny tompo atsika. Voalohany de zao mila mianatra isan'andro, mianatra ao anatin'ny finoana, ao anatin'ny fanetretena. Nosokafan'i Jesosy ho an'ny olona rehetra ny fanjakan'Andriamanitra. Fa izao ny toetra idirina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra de fanapahan-kevitra. Iova, adio fo. Ny nosokafan'i Jesosy ho an'ny olona rehetra ny fiainana de Jesosy zany. Afaka mandray an'i Jesosy daholo ny olona rehetra. Fa ny tanana andraisana zany de ny fanetretena, ny fitiavana, ny fahalemem-panahy. Zay ny tanana mandray zany fiainana tolotra Jesosy zany. Engadeny avako malala hitsotra ny tananao de ny fonao zany ho fo madio, ho fo tsotra, ho fo mahay mamela, ho fo misokatra. Ary engany ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Ho lehibe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra koa aza noho ny fanetretena izay anananao. Ivavaka tsika riavako. Tompo antsoinanao zay noho ny amin'ny teninao zay azonay novakina ary manazava aminay fa azonay atao nomenao anay ny fanjakanao hidiranay. Saingy hitakinao ny kosa ny toetra ny fankatoavana, ny fanetretena, ny fahalemem-panahy, ny fahatsorana. Ary nambaranao aminay koa ny toetra tokony fandraisanay amin'ny mpiarabelona aminay, amin'ny fandraisanay amin'ny ankizy, amin'ny madinika, de ny fandraisanay azy amin'ny fo madio, ny fanetretenanay, ny fanaovanay modely ny taona azy reny ao aminao. Mamelana elokay tompo raha toka tsy mahatanteraka zany zahay, raha préare, raha mihevitena ho zavatra, ary manamaivana koa aza ny ankizy madinika, manao tsinitsinina ny tanora. Tompo amin'ireo fo zahay. Amin'ny herinandro vao manomboka ity dia tianay ny anompo anao anatin'ny fahadiovam-po, ao anatin'ny famelan-keloka. Dia ny asanay amin'ny herinandro ity Jesosy, akinonay eo ampelantananao. Ary zay verinao fa mahasambatra anay, na tsy voataky ny vavanay aza omeo anay. Amin'ny anarana Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.